Magnanombela tsara korealy topoko lahy sy topoko vavy miarabanao tonga soa tagnatin'ny sampaka fampalamba avao ny radio antsony filazantsara ampanitrentegna no agnasagnanao magnaraka izegny atra amin'ny farany amin'ny ity zoma fahafitambiroapolo mai roambiroapolo sy roa arivo ity ady amin'ny kolikoly aranofo atrikasa nitran'ny roa andro niaragna tamin'ny organisation internationale du travail ny efatrambiroapolo sy ny dimambiroapolo mai roambiroapolo sy roa arivo lasa igny taoriany fangadiadiagna nataon'ny transparency international dia fatra telo eto Madagasikara no tegna iarany erisetra aranofo egny amin'ny enseignement technique professionnel ka agnisan'izegny ny fatra diana vala amin'ny dimapolo isanjaton'ireo mpianatra dia vehivavy ary namby efapolo kosa dia mpianatra lehilahy no iarany ity erisetra aranofo ity araka ny fangadiadiagna nataon'ny transparency atrany manoloana izany indrindra dia tsy nipetrapotsy ny organisation internationale du travail na ny OIT ka ny fanifanana ara-teknika sy ny fiofanana arakasa no nentigna nanomboanga izegny ho an'ireo tanora taty Antsiranana. Une violence ou un harcèlement dans le monde scolaire. Parmi ces jeunes, il y a 54% qui sont des fillettes ou encore des filles et 46% des garçons. Encore des hommes. Cela signifie que aussi bien les filles que les hommes sont concernés, mais ce chiffre est assez préoccupant parce que la population de Madagascar est jeune. C'est pourquoi l'OIT a, à partir de la Convention 190 sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail, a décidé d'appuyer le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans la région de Diana pour sensibiliser non seulement les jeunes apprenants et apprenantes, mais aussi les enseignants sur ce fléau. Parce que pour l'OIT, l'avenir de Madagascar dépend de ces jeunes et combattre ce fléau de violence, d'harcèlement, d'abus et d'exploitation sexuelle dans les écoles serait aussi une forme d'éviter le travail des enfants et surtout sa pire forme. Donc c'est pourquoi l'OIT a décidé d'accompagner la région de Diana et d'appuyer le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour que cette population scolaire soit sensibilisée. Donc, notre action rentre dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Convention 190 sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Mananata ambony be ny fatra diana amin'ny erisetra aranofo atao amin'ny mpianatra ity hoy nambaran'ny gouverneur ny fatra diana ary miteraka olana amin'ny ankizy eo amin'ny fomba fisainana ary ny sécurité amin'ny fiainana andavanandro. Dia raha tsika jiaby mahafantatra fa ny faritra diana zegny dia manana taha ambony be amin'ity resaka violence sy harcèlement ity ka izay zavatra zay fantatratsika fa misy fiantraikany amin'ny ankizy sy eo amin'ny fomba fisaignany sy eo amin'ny sécurité ny andavanandro ka isorana lehibe zay ary tombony lehibe ho an'ny faritra ny nazahoana an'izay formation zay. Tonga nanome voninahitra ty fotoan-dehibe ity ny secrétaire général ministerany fiofanana teknika sy ny fanifanana arakasa. Taorian'ny fanadihadiana nataon'ny transparency international dia faritra telo eto Madagasikara tena ahitana an'izany erisetra sy antso-jay na ozisika hoe violence et harcèlement eny amin'ny établissement ny enseignement technique et formation professionnelle dia nanapa-kevitra ny ministère fa hidina eny fotony hijery sy hanampy ireo mpianatra zay tratran'izay erisetra sy antso-jay zay. Dia isoratsika ny fanampian'ireo mpiara-monidinatoka zay ny OIT zany nanampy amin'izao fampianarana formation sensibilisation natao ho an'ny mpianatra ho an'ny mpampianatra ary ihany koa ireo mpandrana eto amin'ny ministère sy eto amin'ny faritry diana zay nanomboana anazy. Ny tanjona dia mba tsy hisy
ny tanorantsika ho voan'izay antso izay sy erisetra izay ka isy fiatraikany amin'ny faripahaizany satria misy amin'ireo mpianatra no milaza victime zany hoe mety tsy ahafahana fanadinana izy rehefa tsy manaraka an'izay erisetra sy antso izay ka dia nidina taty ny tanjona zany dia mba isy vokatra tsara ho an'ny mpianatra amin'ny mangarahara tanteraka. Totosany fa 4 Mei 2024 lasa teo ny famindram-pahefagna teo amin'ny Andriamatoa Mananjara Lucien préfet vaovao sy Ramatoa secrétaire général ny préfecture no sady mpisolo toeragna ny préfet teo aloha dia ny Ramatoa Tsirinary Jada. Totosany fa 4 Mei 2024 lasa teo ny famindram-pahefagna teo amin'ny Andriamatoa Mananjara Lucien izay voté no préfet n'Antsiranana sy Ramatoa Tsirinary Jada secrétaire général ny préfecture ny Antsiranana izay mpisolo toeragna ny préfet teo aloha. Fifanohanagna fanomezan-tagnana no antoky ny fampandrosoagna hoy nambarany Andriamatoa Mananjara Lucien préfet ny Antsiranana. Nagnambara ihany koa izy fa vognony fanometan-tagnana sy iara-iasa amin'ny STD sy ny CTD ary ny vonim-bahoaka fitsinjaram-pahefagna mba ho fampandrosoagna ny faritra diana ny tegna. Mba magnano zay amin'ny lafin'ny fampandrosoagna. Kosa agnatin'ny isan'ny tegna manana ndraiky togoavagna amin'izay ireo structure décentralisée dia ny région ny commune fa zahay ato amin'ny service déconcentré dia manaovana ary mametraka environnement hampisy zay fahavitrihana hiatrika fampandrosoagna zay. Zay zany agnisany ambangovangony andraikitry sahanigny ato izay makadiro satria ny vahoaka dia miandrandra avy amintsika sy ampandaram-panjakana indrindrandrindra zahay solo-tegna am-panjakana ny vokatra malaky ary ny fagnajana ireo sy fagnatanterahana ireo programme anasany fanjakana. Tariny président de la République André Rajoelina sy ny premier ministre lehibe gouvernemanta Ntsay Christian fagnatanterahana ireo programme anasa izay voarakitra ny tanterahany gouvernement. Ka izay rehetrarehetra zay asa makadira araka voalazako teo tsy ho vitako za samy rery sy reto namako mpiara-miasa reto fa kosa dia manolo tagnana amintsika jiaby ny tegnako eo anareo olom-boafita parlementaire avy amin'ny Assemblée nationale parlementaire avy amin'ny Sénat eo koa anareo olom-boafita aty amin'ny vonim-bahoaka tsinjaram-pahefagna ao moa monsieur le gouverneur solo-tegna ao amin'ny faritra eo ny maire jiaby ato agnatin'ny faritra zay adidiako tsy ho vitako samy rery izy ty mazava ho azy eky eo atsika solo-tegna ny ministère tsiraikaraiky aby mba hiaraka agnatanteraka ny asa. Maragnatsika ny fampilamavao amin'ity androany ity dia ny fagnamoragna ny fandefasagna entagna ao amin'ny douane. Noho izany dia notoloragna fiofanagna ireo mpiantsitra rehetra ao amin'izany faditseranana izany. Mbola managna fahasahiranana afivezivezeny entagna nisy ranan-tsambo eto Madagasikara. Ka nofanana ireo mpandraharaha sy ireo mpiantsitra manoloana izany ny talata fa 4 Mei 2024 lasa teo. Faditseranana malagasy miaraka amin'ny comité national de la facilitation des échanges zany ary tohanan'ny Global Alliance for Trade Facilitation dia mikasa ametraka ny atao hoe mécanisme de décision anticipée izay tafiditra indrindra eo amin'ny fanamorana ny fivezivezen'ny entana eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena izany hoe rehefa tafapetraka zany hoe mécanisme de décision anticipée dia mazava kokoa ho amin'ny opérateur ny zavatra ho atao rehefa manao ny déclaration ny douane izy amin'ny resaka hoe classement tarifaire na ny origine ny marchandise izany rehetrarehetra izany moa natao dia natao hatrany eo amin'ny fanamorana fanafainganana ny procédure de dévoiement dia misy an'ity atrikasa ity zany izay iarahan'ny fahatseranana amin'ireo mpandraharaha eto Antsiranana ao ny importateur ny exportateur ary ny transitaire amin'ny fampahafantarana momba ny mécanisme de décision anticipée izay mariana etona fa
manomboka hiatra tanteraka amin'ny volana jolay. Tapitra ny fampalamba voantsika tompoko lahy sy tompoko vavy makasirika anao nagnaraka hatramin'ny farany ny namanao be mitombo Arlin zany notra zegny ary ny namanay Arsolo kosa no nikajy ny lafiny teknika magnano veloma ho amin'ny magnaraka indray veloma tompoko.